Salama dole. Any hevitra zany a mahakasika an'le hoe papa vaovao a tsy manaika ny homosexualité. Araky ny publication gasy moa zany de milaza fa efa namboarin'Andriamanitra lehilahy sy vehivavy a de inona indray no anaovana zavatra fanohitra amin'ny zavatra namboarin'Andriamanitra. Zay zany raisonnement gasy ao. Ka zavatra zay a de tena michoqué anahy hoe le gasy hoe zany de tsisy fivoarana mihitsy. Fa de baiboly foana avy mivakina efa 2025 de tsy miezaka mihitsy mba mandalina zavatra fa de iny baiboly a de nisy fahagagana tany ary a de nisy an'izao tary a de nisy voasoratra tary anaty baiboly a de zay foana fa hoentina tsy momba miezaka mihitsy mba micomprendre miezaka mihitsy mba mandalina zavatra. Ka raha ohatra zay no tenen'ny papatany hoe satria tsy voajanahary fa contre nature ny homosexualité a de tena choquant ary bado de bado ary manao fatany papa. Ary indrindra nareo milaza lisy manao an'alizy eo de tena manao fatany. Ny tsy mampitovy anay sy nareo mpino fatany sy mpamaky baiboly de zay miezaka manaraka ny fomba fijery ny scientifique. Ny scientifique mantsy de manao recherche aloha, manao analyse aloha hoe ina marina moa zany mahatonga ny homosexualité de en fonction ny recherche scientifique hitany no milaza ny heviny izy. Fa nareo tsy zavatra fantatrareo mihitsy fa de le baiboly foana. Baiboly zany reto efa lalina mode efa ela be zany. Miteniteny fatany baiboly. Tsy azory tsisy mpaminany zany anatin'ny baiboly fa raha mpaminany zany efa tokony efa nafantatra efa misy am'izao fotoana zao efa misy an'izany ina moa zany sambon-danitra Hubble na James Webb mahita satellite mahita karazana univers rehetratrany fa ny mpaminany anaty baiboly tsy zavatra fantany mihitsy. Na ny mety isin'ny fiara kodiara tsy fantatry ny mpaminany eo tsy zavatra fantany mihitsy ao fa miteniteny fatany fotsy izy fa ny badiny mino zavatra lazany baiboly. Ka rehefa nanao recherche ny scientifique dia misy partie ozy izy amin'ny homosexualité de avy amin'ny génétique, avy amin'ny ina moa zany hormone, de misy partie koa avy amin'ny immunitaire. De misy miteny moa zany amin'ny commentaire hoe fa ina idirany immunitaire am'zany, misy idirany immunitaire le izy satria matetika ny vehivavy bevoaka ony ina moa zany tsy misupporter le sexe masculin ohatra. Na resaka hormone tsy haiko na testostérone de micréer système immunitaire miaro ny tenany izy am'le existence le sexe masculin anatin'le kibony. De zay no mahatonga ny déviation an'le fœtus le zaza ao zany lasa ivadika homosexuel vehivavy na homosexuel lehilahy. Zay ny fanazavana scientifique amin'izy. De misy koa zany partie anatin'ny homosexualité resaka génétique sy resaka hormone. De be ny expérience nataon'ny izy moa ny manam-pahaizana. Na koa ohatra hoe raha stressé le vehivavy manitry ny grossesse amabevoaka azy de misy fiandronana hormone, miandro ny hormone ka io hormone io mampiova ny orientation sexuelle. Zay ny démonstration scientifique. Zany hoe raha misy resaka génétique anatin'izy tsy voatery hoe génétique en entier le izy fa misy partie fa misy koa sady iné zany le homosexualité no acquis. De le proportion reo de arakaraky ny olona sy mbola tsy voaporofo mazava hoe aiza ho aiza ny proportion reo fa misy naturel le izy. Ka raha ohatra ka misy naturel ny antony mahatonga ny homosexualité dikan'izany voajanahary io zany. Ary voaporofo mahavoajanahary an'io satria misy amin'ny nature homosexualité io misy ao amin'ny biby amin'ny 1500 espèces eo homosexuel. De misy koa ny plante homosexuelle. Ka raha misy ny homosexualité amin'ny nature amin'ny biby sy ny plante de tsika olombelona koa hoe ka biby zava-manan'aina koa tsika. De voaporofo zany fa misy partie ina moa zany voajanahary ny homosexualité. Ka zay lazako hoe miteniteny fatany papa ary mandray décision fatany. De indrindra nareo miteny ao hoe contre nature tena tsika efa 2025 reto de mbola batibory zany nareo. Fa ny olana zany
de ireo mpitondra fivavahanareo tsy scientifika zareo, tsy zavatra fantany amin'ny resaka siansa, fa zareo de entin'le dogma fotsiny amin'ny baiboly sy jesosy sy fanamasina de miteniteny fantany de mametraka zavatra fantany. Fa raha ohatra ka tena manaraka ny ina moa zany sy miaino scientifique zareo de tokony atsapa hoe voajanahary io zavatra io de tokony accepteny. Zay ny fandehan'izy. Ka ny problème ny prêtre katolika koa de resaka kill jereny voalohany hoe raha ohatra ka manaiky ny avortement na manaiky koa ny homosexualité ry papa de miaina ny kill mpivavaka satria reo mpivavaka reo tsy anaiky an'izany, tsy anaiky an'izany satria anatin'ny baiboly zao, satria tsy aken'ny baiboly zao, satria zao ny baiboly de tsy anaiky reo. De reo any reky reo le papa sy ao Vatican reo ka bizina angeneny zareo zay zavatra tsy fantatrareo, bizina zareo de par rapport amin'ny opinion publique. Fa zany église zany ny idée ny église efa lany daty efa ela zany tsy misadapta amin'ny société misy am'izao fotoana zao fa taraiky be. De ireo zany de sahirana zany reo te hanaraka ny modernité, tokony hoe asina mise à jour l'église sy le fomba fisainana ao anatin'ny église de raha vao manao mise à jour manaraka ny firehana mentalité am'izao fotoana zao zareo de miala le fidèle, miala le mpivavaka, de zay no mahatonga andreo sahirana. Ka hoana ho ny église moa zany tany amin'ny moyen âge tany no ny église de nieritreritra foana fa ny tany no centre n'izao tontolo zao, ny univers zany, de hoe mihodikodina amin'ny tany zany ny planète rehetrarehetra. Tonga ny scientifique ohatra ny izy moa ny Copernic sy Galilée de ny tena mihodikodina amin'ny masoandro, mihodikodina héliocentrique ny système nina moa zany ny galaxie, ny système solaire, fa tsy ny tany mihitsy no centre rehetrarehetra zao. Satria mantsy ny problème nina moa zany ny mpivavaka de géocentrisme, zany mieritreritra mpivavaka fa itsika olombelona no ampovoan'izay rehetrarehetra zao de Jesosy mijery atsika ohatr'izao de mitazana atsika ohatr'izao. Zay nieritreritry ny mpivavaka. Fa zany tany zany zavatra tsisy dikany mihitsy zany mihoatra ny angezan'ny univers. Univers zany infini zany. De raha ohatra tsy sanaiky ny église tany amin'ny moyen âge tany hoe lazainareo fa ina moa zany ny mihodina amin'ny masoandro ny tany de tapahan'zareo lohan'ny olona zay milaza an'izay lazain'zareo fa hoe hérésie zany, hoe hérétique zany de tonga ny tribunal antsoina hoe inquisition de condamnena ny olona miteny manohitra ny zavatra lazan'ny église. Kanefa zany rehefa mandeha ny science de menatra ihany ny église hoe bado be hoe minsiste anao fa ny tany tsy boribory, minsiste anao fa ny tany mihodina amin'ny ina moa zany ina moa zany ny planète mihodina amin'ny tany. De afabaraka tsikelikely ny église de miezaka misadapta. De misy nefa zavatra tsy afahan'ny église misadapta tsonony mihitsy ohatrany hoe avortement na homosexualité de tonga ny papa de voatery tsy manaraka le kill, satria le kill voly io, business io. Fa le tsika gasy zany tokony mba misy fivoarana ihany amin'ny resaka hoe lazany zareo koto manohana homosexualité, za tsy manohana homosexualité fa fotsiny ny tena hoe tsy hoe tsy voajanahary zany io. Zay ny teneniko fa za tsy manohana. Fa raha za zany natanareo ny hevitra mikasika ny hoe fanambadiana lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy de za tsy manaiky an'izany. Satria tokony mba misy ihany ny rafi-piarahamonina, tokony misy ihany ny système moral, tokony arahan'ny olombelona fa tsy de hoe zay tia natao ihany atao hoe alambady biby de afaka manambady biby de afaka manao zao. Tokony apetraka hoe mariage zany amiko masina zany, mariage zany amiko de lehilahy sy vehivavy ny ankizy tokony hanao papa sy mama. Zay zavatra zay amin'ny fiarahamonina sy ny ino moa zany ny équilibre amin'ny olombelona amin'ny sociologie tokony arahana zavatra zay. Ka za tsy d'accord amin'ny mariage sexuel homosexuel, tsy d'accord amin'ny fanambadiana sy tsy d'accord amin'ny zavatra io. Tsy za mihitsy ny lehilahy sary amin'ny LGBT ry tsy d'accord amin'izany fa saingy tsy d'accord kosa amin'ny filazana fa tsy voajanahary le izy. Zay le resaka atao ho an'izay tsy nahazo ny resaka. Za tsy pour mihitsy hoe ny ina moa zany ny homosexuel anao parady ina moa zany gay pride sy rehetrarehetra amin'ny tany eny manimba le mentalité sy le système
traditionnel en famille système traditionnel en famille manimba an'izany ny ary reo ina moa zany homosexuel miezaka par tous les moyens andesy lahatra ny tena hoe normal be oa sy tokony anana ny zony setrehetra izy afaka manana ny zony izy fa tsy tokony animba kosa le raha fiarahamonina nisy efa hatram'izay hoe rehefa misy ny mariage de lehilahy sy vehivavy ary resaka ina moa zany procréation ina moa zany aonao filazan'izay recours mère porteuse rehetrarehetra zany za tsy d'accord amindreo satria raha ohatra ary zareo zany misy olona homosexuel anankiroa sy lehilahy anankiroa de manangan-jaza izy avy any de le zaza kely tsy manana soa fa de tonga de teraka avy any izy de ahoana izy manana papa anankiroa de sahiry la zazakely any ampianarana sahiry la zazakely ka sady ahoana koa moa le olona terenao le olona tsy manana soa fa tonga de hoe teraka avy any de misy papa anankiroa io za tsy d'accord am'izany ahoana ny simbanao le akizy inao manao zavatra ataonao droit-nao le izy za manaiky hoe droit-nao le izy azonao ataony manao ny miaraka lehilahy samy lelana samy vehivavy fa aza misy olona hafa kosa la ampidiry eo sy forcenao hiditra anatin'le système za tsy d'accord amin'io hoe procréation na mère porteuse na ohatra zany za tsy d'accord am'izany satria le akizy kely tsy manana soaza le akizy kely fa de forcenao fotsiny hiditra anatina couple homosexuel tsy d'accord amin'igny procréation assistée igny de tsy recours mère porteuse de tsy d'accord koa amin'ny fanambadiana homosexuel tsy d'accord am'izany fa ny filazana kosa hoe contre nature io de za tsy manaiky an'izany satria ny science no manaporo fa dans la nature de misy homosexualité ka miteniteny fatany papa sy nareo le kristianareo hoe ny voajanahary Andriamanitra de nanao ny lehilahy sy vehivavy ohatrotreo diso zany zay ihany zany le resaka androany sira daholo